Dia manatra ny fiarabana tompolasy tompoko vavy amin'ity atoandro ity ao anatin'ny fandaharana vahaolana Ramatoa Eliana Bezaza avy amin'ny antoko PSD SC-ny PSD zany hoe secrétaire national ny antoko PSD nefa ihany koa tsara tsodrano tamin'ny ray aman-dreny avy eo anivony antoko PSD izay candidat atolotry ny antoko amin'izao fotoana izao. Miarabanao président. Miarabanao namana Germain ary misaotra nareo atao amin'ny fandaharana vahaolana mba manasana matetika. Ya, raha tsy haivina tokoa dia voatsely ianao teto iarahantsika mahita nefa nitoetra raha miazakazaka be tatoato izay indrindra fa eo amin'ny pejiny politika iarahantsika mahafantatra fa eny amin'ny ACC avokoa zao ny masony rehetra niarantsika nahita ihany koa ny dingana izay nataon'ny ACC teo amin'ny fiarovana ny tombontsoa ambony firenena izay. Fomba fahitanao an'izay toetra raha eo anivony ACC izay? Ie, ny HCC moa zany vao tsy ela namoaka n'le heviny mikasika n'ilay volavolan-dalàna mikasika ny lalam-pifidianana. Ny zavatra hita ao anatin'izay tsy nolaviny tanteraka zany le lalam-pifidianana fa misy article maromaro nolazainy hoe extirper moa zany le vocabulaire zany hoe tsoahana tsy ao anatiny satria tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Raha mifahitana azy zany tokony hoe nodiniana indray mandeha farafaharatsiny ireo lalàna nitsoahana ireo. Raha tsy hoe nodiniana tanteraka mihitsy izy rehetra zay ny tena hitanay tsara nefa moa tokony nodiniana indray mandeha le lalàna nitsoahana mba ampirindra tsara an'le lalam-pifidianana zany hoe tsoahana le lalàna dia tsy resahana mihitsy zany mikasika an'le zavatra nitsoahana nefa zavatra goavana. Ny zava-misy dia nataon'ny filoham-pirenena promulgation ilay lalàna nisy article nitsoahana io. Dia talohan'izay moa nanontany ny hevitry ny HCC dia androany no nivoaka ny communiqué ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère en communication izay nilaza fa ara-dalàna hono araky ny valiteny nataon'ny HCC tamin'ny fanontaniana izay napetraka iry zareo, ara-dalàna hono ny amoahana azy. Dia eto izay mahita fa ohatran'ny bancal ihany raha ohatra ka ny zavatra goavana rehetra izay nanaovana débat mafy tao anatin'ny Assemblée nationale ary ny paka hatraty an-dalambe no ny hoe tsy fetezan'ilay lalam-pifidianana dia ny foanana tsotro zao tsisy dinika tsisy fanoloana fa dia iny zany no handrindra ny fifidianana. Dia fa mahita sady izay atao amin'ny PSD fa ohatran'io bancal ihany ilay fifidianana satria rehefa hiresaka éligibilité zany dia ahoana misy zavatra hafahafa tokony hoe bazina négociation daholo ny zavatra rehetra fa ohatran'ny eo koa zany le filoham-pirenena efa zareo an-dalambe moa zany nefa hoe mandroaka azy tsy ho filoham-pirenena intsony dia ohatran'ny hoe manao rapport de force izy mamoaka fa za mbola filoham-pirenena. Lasa any zany ilay débat fa tsy nivotoatin'ilay lalam-pifidianana intsony fa efa lasa hoe rapport de force samsandry. Dia ianao tsy mila anahy mamoaka sora-baventy za indray mamoaka aminao fa za mbola eto ary mbola manapaka any le izy. Dia mahasoa antsika malagasy ve zany? Hahasoa ny fifidianana ho avy eo ve zany? Tsy dia mahatoky zahay. Isan'ny somarina lasa saina ihany koa ny taratasy izay nalefan'ny avy eo anivon'ny gouvernement makasika ny resaka fandrarana ny fihetsiketsehana any amin'ny faritra. Fomba fijeriny antoko PSD an'izay zavatra izay? Iny aloha na dia tsy piskidy ary zahay dia tonga dia fantatra fa tsy manaraka ny lalam-panorenana nga moa izy ity misy malagasy première zone dia misy malagasy seconde zone dia ny hoe misy ambonimbony mahazo manao an'izao dia misy ambanimbany tsy mahazo manao an'izao. Iny moa dia lavinay tanteraka famoahana zavatra tsy ampiheverana toy ireny
ary any anatin'ny constitution voalohany indrindra dia mitovy daholo ny citoyen malgasy naiza misy azy niza izy na mpitondra na hoentina na inona ka iny aloha dia zavatra efa hoe provocation zany ny fahitanay azy mbola ao anatin'ilay bras de fer ihany dia ohatran'ny tehiteny hoe nareo eto Antananarivo zany na tsy voafehinay fa ny any amin'ny côte voafehinay mampiady tena tsy milamina aminay le izy isan'ny zavatra takindry zareo eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny fandravana ny gouvernement raha toa ka hoe miala eo amin'ny toerany ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina eo ihany koa ny tsy anekendry zareo ny itondrany anteny meran-dolona ny fandimbiasam-pahefana zany eo amin'ny filoham-pirenena zay fomba fijerinareo hoe zay tokoa ve ny tena mety ho vahaolana ao anatin'izao situation politika misy eto amintsika zao ny avy eo amin'ny kianjan'ny 13 Mai aloha hatreto ny fahitako azy dia handrava foana fa tsy misy proposition ny handrava aloha dia efa zany raha teo koa ny vocation n'io place du 13 mai io hatramin'ny sinta 1972 io dia mandrava fa raha ohatra ka hoe mitavandra hoe avy eo ny voan'ny solution dia tsy vintany zany vintan'ny toerana hafa fa tsy vintan'ny place du 13 mai ka zay entre parenthèse anisany hoe mba mitaky amin'ny orina mba tsy ho isinitsony ny place du 13 mai amin'ny resaka fandravana lava io foana zay kosa dia mankatoa ny zon'ny ponina hiteny ny zavatra tsy mety fa kosa tokony mba misy zavatra constructif fa tsy hoe fandravana foana satria zay tonga eo dia lavina zay tonga eo dia lavina iavana lavina miaramila lavina communauté internationale lavina FFKM lavina dia vavabe no eninay mandeha any hoe zay namono ny biby miravaka ny vanginy zany ny zavatra eno any amin'ny place du 13 mai ka zany tompoko dia tsy hikambananay satria toetsaina toetsaina coup d'état be aloha zany zay coup d'état ny anaran'izany le biby ahoana moa zany le biby vononao le biby dia enao zany makantoerana io dia zay dia tena lavitry ny demokrasia mamoaka sandry tsy mety zany tokony mba misy mananatra ihany hoe tsy atao ohatran'izao satria hitako fa ao amin'ny 13 mai misy ihany ny olona mba mitana hoe tsy maintsy ara-dalàna ny zavatra atao misy an'izany ao ka na dia hoe ara-dalàna amin'ny resaka fandravana isan-karazany tokony mba misy ihany koa ny proposition concret ka rehefa ohatra tsy misy dia tokony mba vakiana ihany sao dia mba misy mahasoa le zavatra sasany ataon'ny olona ny filoham-pirenena marina fa hoe ilaina ny hoe betsaka ny olona efa tsy mankatoa azy kanefa tokony dinihana fa raha ohatra ka tsy ny HCC zany no manongana azy zany hoe didy avy eo amin'ny HCC no manongana amin'ny fomba ara-dalàna fa tsy amin'ny fomba any anarabe dia coup d'état foana ny anarany tsika zany miandry an'izay didy zay raha ohatra ka ivoaka nefa tsika tsy afaka koa hipetra-potsy ny andry an'izay satria tatoato dia na eno koa zahay ary gaga na eno an'izany fa tsy ny HCC ony tsy institution juridique fotsiny fa institution juridico-politique ka sambanay na eno an'izany tena tsy fantatray mihitsy zany taloha ka midika zany fa tsy voatery ho arakaraky ny lalàna misy na ny lalàm-panorenana ny didy avoakany eo fa mety mijery hoe ahoana ny fandaminana politika ka iny zany efa tantara hafa iny fa raha ohatra ka miverina amin'le option-na coup d'état tsika dia efa fantatra ny tohiny tsy misy communauté internationale anaiky an'izany ary na dia mikikika manahoana zany eo amin'ny 13 mai hoe tsy mila vahiny dia il faut avoir les pieds sur terre ozy ny vazaha les réalités tsika tsy afaka miala ny communauté internationale na manao ahoana fa ahoana ny fomba hiainana miaraka amin'izy ireo ao anatin'ny tombontsoantsika malagasy zay ny zavatra katsahana
fa tsy hoe roasina tsotro zao tsy possible zany ny antony ianao tsy mahery ny olona mahery na i Kadhafi aza mahery tamin'ny tany ny reny nanjo azy betsaka ny zavatra possible ataon'ny communauté internationale ary tsy ny vavabe akory no afaka anakana an'izany betsaka ny enjeu fa ny zavatra tsara indrindra dia ny négociation fa ny négociation koa mandeha amin'ny rapport de force ka io zany tsy maintsy misy tambitamby io fa tsy dia hoe resaka hoe zany ny Besandry dia zany hoe hainao nena Besandry mora vonony tsy ampy an'io communauté internationale io ny hamono antsika sanatria raha ohatra ka hanao an'izany izy dia betsaka koa ny intérêt-tsika efa hatramin'izay fa ahoana ny ataontsika mba irahina tsika ato anatiny mba hanavitra ny tombotsoa ny malagasy zay anie ny zavatra tokony atao hoe ka zay ny verenako hoe mety ihany angamba le schéma ny FFKM hoe manana pouvoir symbolique ny filoham-pirenena tsy afaka manao décision na sonihana zavatra goavana fa hoe mijanona amin'ny toerany fotsiny zay mba hitazomana an'le hoe fifanarahana efa extra constitutionnel moa zany kanefa raha mbola misy le fifanarahana zay communauté internationale no hiarbitre azy eo dia mbola tsy tonga amintsika les sanctions zay ny essentiel fa raha karamanao rehetrarehetra fonctionnaire avy any amin'ny communauté internationale mandoa azy dia mbola tsy afaka mitenytsika mora ane miteny hoe manankarenitsika afaka mandony karamantsika fa mbola asa be zany fa tsy hoe roasinao ny communauté dia automatiquement io mivoaka daholo le arenanao tsy zany le izy fa mbola asa be ka mbola tokony mandefitra tsika amin'izao mba hahasoa ny firenena idirantsika lalandalina ihany ny manodidina zay rehefa avy eo fa hitodika kely mahakasika an'izay fanomanana ny fifitiana zay tsika isan'ny zavatra mbola nirasany maro ny resaka famoahan'ny ACC ny requête mahakasika ny resaka déséance izay napetraka ireo solombavambahoaka moa zany satria hoe tsy voatsangana ny haute cour de justice noho izany zony solombavambahoaka zony vahoaka malagasy ny mitakiny ny fametra-pialana sy ny fanisorana ny filoham-pirenena zany amin'izao fotoan'izao nefa namoaka daty ny CENI ny tsekilan'izay daty anankitelo moa zany no nomeny tao anatin'izay fomba fijerinareo atoko PSD an'izay zavatra zay hoe mbola azo eritreretina ve ny atafitan'ny fifidianana sy ny ampirindran'ny fifidianana adio sy angarahara ary ekeny rehetra indrindra fa ampirindra ny fiainana politika izay efa ao anatin'ny savorovoro amin'izao fotoan'izao eny tompoko mikasika an'le déchéance aloha efa niresantsika teo ihany le position any HCC nivoaka tamin'ny fanginany Andriamatoa Honoré Rakotomanana hitako mandehandeha any fa izy mihitsy ny faniteny hoe tena mitombony io izy avy président ny HCC izy olona mahay lalàna ka eo tsika mahita azy satria tsy anjarantsika iny fa raha ohatra ka hanao politika ny HCC fa tsy lalàna dia mety ataony hoe tsy mitombony io ka tsy fantatro eny aloha tsy fantatro fa anjarany raha ohatra ka zay marina ny tena rôle ny hoe mijery ny tombotsoa ambony ny filamina amin'ny pirenena dia anjarany zay fa tsy hidirako mikasika ny CENI marina fa namoaka daty anankitelo izy eo dia fa gaga zahay satria tao anatin'ny roa taona nangataka daty tsy nahazo tampotampoka eo nahazo daty telo ao anatin'ny fotoana fohy zay tsy fantatra le lojikan'ilay daty satria ny anankiray anticipé dia amin'izao volana aogositra ho avy zao 22 août izy iny raha tsy diso ny anankiray moa mijanona am'le taloha hoe mois de novembre dia ny anankiray hafa kosa hoe ohatrany hoe 19 mai 2019 dia raha ohatra ka le anticipé aloha tena na dia tiako aza za manokana mankasitraka hoe anticipé mba hifaranany rehetrarehetra nefa tsy maintsy réaliste ny tena
ny hoe mba tsy maintsy mitsapa ny zava-misy marina fa tsy possible zao ve ny adintsika ny arbitre raha tsy ho hita iza no itsara n'le élection ny seniny namory mpanao politika omaly de omaly de tsy hita zay tena hoe zavatra azo tsapaitanana ny lazainy satria rehefa nivoaka tao zany zahay de tena natsapa hoe tsy maleo tena le seni satria sady tsy manambola no tsy afaka manapa-kevitra proposition ihany nataony de izy am'izay zany no hanapaka le gouvernement efa io sadasada io tsy fantatra na efa ivoaka na ahoana ny PR misy instabilité be zany ny institution rehetra am'izao fotoan'izao hoe de senia tena hita fa tsy manana ny fahaleovantenany raha nanana ny fahaleovantenany izy de tonga de nanapa-kevitra hoe am'izao ny ataontsika ary zao ny anaovana azy de tsisy olona afaka miteny fa io mbola tsisy zavatra stable de ahoana tokoa moa zany iza moa zany no ampanao an'le fifidianana de iza no arbitre marina fa na de hoe anao transition azy tsy isika satria ny FFKM namoaka plan de sortie de crise zay hoe 20 volana raha be indrindra de mbola mametraka manontany tena ihany izahay hoe isika tsy mifampatoky de iza zany no itsarany io iza no ilaza hoe marina tokoa ny fifidianana hengane tsy ho miaramila misatromanga no ilazan'izany zay fotsiny aloha no mba antenaiko ny zavatra hita moako tao anatin'iny fanambarana satria tao anatin'ny fanambarana tamin'ny alalam-panao gazety no nampahafantarana zay zavatra zay nisy ny ilazan'izy ireo fa azo ny mpanao politika indrindra fa ho an'izay rotsaka ho candidat ny manolotra solotena ao anatin'ny seni ikarakara zay fifidianan'izay fomba fitsirinareo an'izay zavatra zay hoe mety izay ve mety ampirindra ve zay zavatra zay sa tsy mety aminareo mpanao politika ihany koa zay proposition zay zany ane zavatra efa tokony nisy efa ela ny normal be raha ohatra ka manana solotena tsirairay ny olona irotsaka ho fidiana fa tsy ihany hoa le problème fa ahoana ny décision le ahoana moa zany ahoana ny amasin'ny teny an'io seni io na de mifanaraka daholo ny olona ao anatin'ny seni ao anatin'izany ny candidat rehetra de iza no ilaza hoe io marina le zavatra tena atao io le daty io le lalàna tsy azo ivalozana iza no ilazan'izany de tsy mampaninona mahazo normal be raha ohatra ka manana solotena ny candidat tsirairay fa raha zavatra hitanareo tao anatin'izay famorinanareo zay inona zavatra tsapanareo zany mahakasika ny seni io satria nisy moa zany ny filazan'ny filohan'ny seni ampahibe maso fa tena maleo tena ny seni tena zay tokoa ve tsy maleo tena izy vola aza tsy ananany mbola andrasana ny communauté internationale ameno ny banga nefa ny communauté internationale mety tsy hanao an'izany raha zao schéma zao satria izy ara zao vakilo andamina atsika amin'ny fomba ahoana izy no amoaka vola donc io zany tonga nay hiteny hoe mety tsy possible mihitsy raha io daty voalohany voalaza io fa mpiankina daholo le zavatra io daty io zany tsy maintsy ao arinan'io daty io ary tsy maintsy misy fitondrana eto Madagasikara zany manamboatra n'le fifidianana ary mifanaraka amin'ny communauté internationale zay hameno ny banga ara-bola anaovana n'le fifidianana zay natsika raha tsy afaka manao fifidianana tsy manam-bola de ahoana ny tenenana hoe tsy mila communauté internationale de zay vao lasa le fifidianana zay kosa manantena fa mba ho atao faran'izay aingana zay schéma rehetra mivoaka eo ary tsy any amin'ny seni ihany
no tokony hisy solontenany ny olona irotsaka hifidiana fa ao anatin'io transition io mihitsy tokony ho présent ao ihany koa ny solontenan'ny olona irotsaka ho fidiana. Ampeside ve zany lahara-pahamehana ny androsona ny fifidianana sa inona aloha zany vaolana maika ho atsika zao mba hisiny ny filaminana? Aminay a lahara-pahamehana ny tsy ampijaly ny vahoaka. Inona ny tsy ampijaly ny vahoaka? Mizara roa izy io, misy ny atao hoe court terme, misy ny atao hoe long terme. Court terme de le kibonona satria zay ny tompony hoe politika ny kibo. De raha zay zany de efa mieritreritra sahady hoe le vahoaka efa nona de mbola anao transition na hiteny an'izany amin'le vahoaka aza efa manahirana hoe ry vahoaka e aleo aloha anao transition mba alevo an-tsaina le vahoaka efa tratrany tsy fandriam-pahalemana isan'andro ny kibo ny nona satria tsy mihinana intsony intelo isan'andro zay ny mahatonga azy miazakazaka makany amin'ny kianjan'ny 13 Mey mba hikikika an'izay zay ny mahatonga azy miteny hoe arodany ny fitondrana fa tsy mahavita azy de itenenana izy hoe andraso aloha anao transition nefa efa hita ny transition rehetra teto Madagasikara fa zavatra gaboraraka daholy ary vao maika nampididoza ka io zany no io zany hoe lany fagnambola velogno very fagnambola velogno nefa amin'ny lafiny ray amin'le long terme fantatra ihany koa fa raha ohatra ka tsisy fanamboarana io filaminantsika malagasy ara-politika io satria tsy maintsy politika foana mitondra ny firenena na tiana na tsy tiana na de leo politika izy tsika rehetra tsy maintsy mbola politika ihany no hitondrana ny firenena ka misy zany fanamboarana tokony atao le lazaina hoe refondation ka tokony zany hoe aiza no mixenan'ireo zavatra ireo tsaratsara kokoa hoe atao le refondation fa tsy atao ela loatra ary ao anatin'izay zany tokony voafehy tsara io transition io mba tsy atao hitadiavan'olona seza fotsiny zany manko ny transition de ao koa zany tsisy be de amin'ny fangalaram-bola de tokony fehezina tsara zay mba hoe transition mba hitondra any amin'ny ady amin'ny kolikoly ary tokony gadraina mihitsy zay tratra rehetra tokony misy zany ny sanction zay zany no hitanay ary tokony hikarakara ihany koa ny sakafom-bahoaka zany hoe ny zavatra mba tianay zay manko hitanay ihany le zavatra narosiny FFKM tsy ratsy io zany fa kosa tokony misy fanampiana hoe le programa tokony misy programa izay hetahetam-bahoaka mivoaka avy amin'io ary amin'ny alalan'izay programa zay no anendrena ny poste ministériel isan-karazany zany hoe zavatra lojika no mivoaka ao fa tsy hoe atao ady seza de ampitomboana zay poste rehetra foroniny zao mba azahoany namanaman'ny zazy tsy zaroa toerana haingana zay zany tokony mba zavatra tena voafehy ary atao tsy nanam-bola ary atao tsy be karama na ny ministra na ny député ao anatin'io de tsy ilalao vola zany zavatra mba takinay fa tena mba ilofo andreo manala amin'io asa mba oka io mba hankafohifohy an'le transition ary ampahaingakaingana an'le fifidianana sy ny fidirana any amin'ny repoblika fahadimy. Irosotsika ihany zay resaka FFKM sy CFM mbola ao ihany koa rehefa avy eo fa alohan'ny idirantsika amin'izay nisy ny fankatoavan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina efa natsidikitsika teo ihany ny resaka lalàna mahakasika ny fifidianana fomba fijerinareo an'izay fihetsika zay. Io tsy lojika aminay fa izy zany mampiasa ny prérogative-ny hoe mbola zany ho eto na tianareo na tsy tianareo de zany ho eto nohon' zany zoko ohatrany hoe ahoana moa zany fifamaliana entre ny 13 Mey sy ny présidence fotsiny fahitanay an'io fa tsy lojika zany fa tokony averina ifampiresahana io lalàna io zay vao avoaka fa tsy hoe zavatra nasorina de
hoe atao am'izay mahamety azy tsy fantatra ane na mety na tsy mety ny zavatra nanoloana azy fa unilatéral ihany zany ny zavatra nataony présidence. Vahaolana ny tadiavintsika be Ramatoa Ilana Bezaza ny zava-misy moa ko am'izao efa tokony etsy am'kianjany 12 Mey ireo solombavambahoaka 17 ary nilaza fa tsy hiatrika intsony ny fivoriana ara-potoana faharoa mazava ho azy fa ampahana député zany no etsy amin'ny lapany Antenimera am'izao fotoana izao miatrika ny fivoriana ara-potoana faharoa raha izay ary zany zava-misy tsy hoeritreretina ve hoe andeha ila ihany raha toka hoe averiny amin'ny Antenimera-pirenena indray ny fandinihan'iny volavolan-dalàna iny. Zay ane tsy mieritreritra hoe tsy maintsy any amin'ny Antenimera-pirenena fa efa ela zay no efa nanao proposition hoe atao fandinihana extra parlementaire satria taony eny efa tsy natafavoaka azy taony efa hoe nidirany vola isan-karazany sy kolikoly risoriso zay teneniko eto kosa fa tsy voasambany tsy voasambany fa sambany zareo député no nitolona contre n'le risoriso fa io risoriso io nisy foana hatram'izay fa efa misy intérêt hafa amba na tonga nyreto niditra amin'io na zany na tsy zany isaorana izy satria zany ny andrasan'ny vahoaka hatramin'ny ela ka raha ohatra ka misy zany ny fifampandinihana dia ny fiheverako azy hoe tsy dia hoe avy amindry zareo parlementaire fa aty amin'ny société civile sy ny panneau politique zay angambany dia pourquoi pas moa zany ny olon-kendry fa io ane mbola à refaire compteur à zéro ny fahitako an'io satria raha misy transition dia tsy maintsy ao anatin'ny zavatra dinihana indray mandeha ao anatin'ny transition io fa io zany dia fa adino io zay ny fahitako azy. Ia isan'ny zavatra nanitikitika ansaina ary somary na gagagagana ihany ny satria vao raikitra ny teny amin'ny kianjany 12 Mey ny faraiky amby 20 teo ahitana niny fatioliny ny sesisesy ny fanambarana avy amin'ny antoko politika firaisamon'ny-pirenena syndicat maro samihafa ny PSD ohatra ny tsy naheno mba azo mpahafantarina ve hoe inona no antony tao anatin'izay somary fahanginana kely zay aloha dia ny teny foana nanao ihany zay fanambarana hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa satria tsy hoe mizara roa akory Madagasikara fa misy koa force hafa izay tsy ao anatin'ireo mpanao kolikoly satria aminay ireo dia samy mpanao kolikoly na ny any amin'ny 13 Mey miala tsiny indrindra na ny any amin'ny fitondrana tsy mankasitraka ny zavatra tsy manjary ataon'ny fitondrana izahay kanefa kosa dia tsy manaiky hoe olona manao zavatra mitovy aminy ihany no isolo azy eo tsy mahasoan'ny firenena izany ka io resaka langage io foana zany no mamono atsika mahay miresaka ary ny zavatra resana tsy mifanaraka amin'ny zavatra atao samy teo amin'ny fitondrana na ny ingara valomanana na ingara joelona fa inona moa no hita tamin'izany tsy kolikoly ihany loza kolikoly loza tamin'izay fotoana izay dia ireo olon'ireo ihany no mitsangana zao milaza fa manohatra n'le kolikoly dia aiza ho aiza ny crédibilité dia tsy vitan'izay fa eo koa mbola eny kory zareo hoe niona tany Ananina tany Mahajanga niona tany Analamahitsy niona tany Ambatobe nefa le zavatra lazaina hoe tsy mila an'izany kategorika be hoe tsy mahazo mifampiresaka efa mifampirafy zany lazaina eo anatrehan'ny vahoaka dia zavatra hafa natao ambadika dia izahay tsy tia zavatra hoe politique politicienne ohatran'izany dia nitsangana ihany zahay hoe afaka mitsangana izahay raha ilaina ho mpanelanelana satria nanao kolikoly na tsy nanao kolikoly olona mpiray-tanindrazana aminay daholo ireo fa tsy fahavalonay ary tsy maintsy hiaina hiaraka eo daholo tsika na oviana satria ny tanindrazana iaraha-manana ny mifananatra no azo atao fa zahay tsy mirafy na amin'iza na amin'iza zahay kosa dia tsy mikosomaso miteny ny zavatra tsy tianay ka ny mpanao kolikoly tsy afaka mitsara mpanao kolikoly zay
zay ny fahitanay azy. Eny ary iroso am'izay tsika ao anatin'ny resaka fampihavanana aiza ho aiza ny fomba fahitanareo an'izay resaka fampihavana zay indrindra fa fandravonana sy ny dingana zay efa nataony ray aman-dreny ny FFKM CFM moa zany etsy an-tany ihany keo. CFM moa zany nanao déclaration inga maka Alphonse omaly hitanay tamin'ny hainao manjery hoe namory ireo filohampirenena mbola velona. Zany hoe ny ankolafy efatra zany izay ny amiraly Ratsiraka, Ngia Ravalomanana, Ngia Rajoelina sy Ngia Rajaonarimampianina. Ny zavatra mahagaganay filoham-pirenena no antsoina. L'heure est grave ozy ny vazaha zany hoe matomboka be io zavatra io fa tsy hoe kilalao-njaza akory. Nefa de tsy tonga nery zareo fa soloteny. Inona ny antony? Hoe tsy mbola important amindry zareo ve le zavatra sa amin'ny filoham-pirenenandry zareo de tsy afaka antsotsona fahatany ve? Mbola azo lazaina hoe fahatany ve io fanantsovana io? Nefa de zay mahita fa efa miandrandra maray aman-dreny andry zareo zany. Zareo tsy hoe tsy eto an-toerana akory fa eto an-toerana tsara. De inona mahatonga an'izany hoe efa fantatra nefa ny solotena tsy havaolana fa ry zareo mihitsy no ilaina. De iny zany zavatra nahagaganay voalohany. De zahay koa zany rehefa iresaka hoe filoham-pirenena ihany de efa manao ny hevitray atao amin'ny PSD zany hoe raha mety tokony olom-baovao amin'izay no entina hitondra firenena fa ireo filoham-pirenena ireo de tokony hijanona amin'ny maray aman-dreny azy. Ohatra ny antokony betsaka ny olona afaka hitondra azy fa tsy voatery hoe ireo ihany. Zay zao mahita hoe ny antoko tim ngamo irremplaçable zany Ngia Ravalomanana zany. Teo nisy Ngia Robinson. Zao mahita hoe misy ty mpitarotolo ty maître Yanitra ary tena révélation mihitsy hoe aika vehivavy ao anatin'io antoko io afaka mitarotolona ohatran'izao. De ahoana moa iny tsy afaka hisolo Ngia Ravalomanana ohatra. Manana olomanga le antoko rehetra fa maninona tsy maintsy zareo foana nefa zareo efa manana olana daholo. Ohatran'izany koa ny antoko Mapara. Ngamo de tsy misy olona hafa ao anatin'ny antoko Mapara io za mahita an'ireo vehivavy rehetra mitarotolona ihany koa ao anatin'ny antoko Mapara. Ary tena mahavita azy. De maninona moa raha ohatra ka ireo olona hita mahavita azy ireo misolo an'le olona hita fa manana olana satria fatatsika tsara fa zany ane ny olana voalohany tamin'ny olana lampifidianana io ilay critère natao izay tsy voatery ho ratsy fa tsy mifanaraka amin'ireo olona ireo de zay no antony ady. Tsy de hoe kolokolo loatra ny antony ady fa le éligibilité. Fa maninona raha ohatra ka ao anatin'ny antoko de mahita olona mifanaraka amin'le éligibilité fa tsy atao forcing hoe le olona hita fa tsy éligible no tsy maintsy atao eo. Ka somary misy fiatsaram-belatsy. Zavatra hafa ny nentina atao hoe anao tatitra satria no ny kolikoly. Nefa efa nilazaiko teo fa kolokolo io nefa ela io fa tsy voandroany. Maninona tsy nidina tandalambe hatramin'ny voalohany. Fa mety samy nanao ihany. Fa ny tena marina zany hoe tsisy manaiky hoe ny filohan'ny antokony tsy ho tafiditra ho candidat. Zay le izy ane. Ka aminay zany fiatsaram-belatsy. Fa raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny critère d'éligibilité de tokony tsy hilatsaka fa betsaka ny olomanga eto Madagasikara ary indrindra ao anatin'ny antokony tsirairay. Tsy midika akory zany fa zay mankatoa HVM miala tsiny ary na ny filoha Rajaonarimampianina nefa maloto tanana ihany koa zao raha ohatra ka hoe misy mitoro hoe mitifitra tao amin'ny 13 mai de responsable izy ohatra na responsable ny filoha rehetra nanao an'izany teto. Ka
efa tsara ihany angamba raha ohatra ka misy olom-baovao mitondra n'ity Madagasikara ty. Aza miteny hoe mitoraka voninkazo ny tena koa tsy hoe zany satria za candidat fa tsy voatery ho za le olom-baovao, marina fa olom-baovao ny tenako, fa za de maniry mba ho olom-baovao anatin'ny olom-baovao rehetra milatsaka no lany eo, zay zany ny position anay. Ianao tokoa candidat, fomba fahitanao ny lesoka amin'iny resaka lalam-pifidianana iny? Ny lalam-pifidiana zany de mizara roa ny fahitako an'le lesoka. Le lesoka tena ny adivan'ny député fahitako azy de ato am'le resaka éligibilité sy financement le hoe avy any ivelany. Fa de tsy de hoe atao am'le fahamarinan'ny résultat loatra. Nefa any ane de be fandripandrika ihany koa e. Betsaka ane ny fandrika any e. Betsaka ny zavatra nataondry zareo namolavola azy mba ho tombotsoa ny fitondrana HVM. Zay de hita mazava tsara. Fa ato am'le tombotsoa manokana zany ny fahitako ny tena nandehanan'le tolona. Ka zay ny antony itenenako hoe io à refaire io e. Raha misy une transition de ny tena fiangaviana de allo tena averina tanteraka fa tsy io zay efa ratsy fototra no ianteherana fa manao lalam-pifidianana hafa mihitsy. Misy ihany koa ny resaka hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalam-pifidianana, fomba fijerinareo amin'ny PSD an'izay? Iny moa zany de efa voavalin'ny HCC. Fa efa betsaka ny ary izy io ane le gouvernement mihitsy no hitako hoe ratsy fomba fiasa e. Tsy voatery hoe efa tonga any amin'ny HCC ane vao fantatra hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana e. Angamba tsisy juriste ao amin'ny gouvernement ao, misy ministère ny fitsarana ao, fa ohatrany hoe fanahiniana le izy hoe tena fanjakana te hitanila mafy de mitsapatsapa hoe atraiza ny firohana politika ny HCC. Aiza ny malemilemy de hitsahana, zay le izy. De avy eo midona mirindrina satria mbola manana etika ihany eo amin'ny HCC fa tsy mahasamanao foana de tsy voatery hoe irona tanteraka satria hoe politika ny fitondram-panjakana de tsy maintsy irona any amin'ny HVM. Le HCC ne mba manana ny maizy azy, misy olona nianatra ao mba manam-panahy ihany fa tsy hoe anaonao foana ka tsy voatery hoe anaraka foana n'izay zavatra tsy manjary avoaka eo. De iny ny résultat de anatra zay azo atao tsony amin'ny manaraka. Rehefa hoe manao lalàna zany de mba asio boky eo, constitution, asio juriste eo. De misy koa ane ny juriste zay fantatra hoe azo antanina mbola any ane ry Ngara Tsirahonana, mbola any be da be ny juriste any, maninona moa raha consultena reny? Reny zao constitutionnaliste, mbola any ao raha teo amin'ny HVM Rakotomanana Honoré. De tena tsy fantatro mihitsy ny mahatonga an'ireny zavatra reny manala baraka ane reny ary tokony hoe mampiongana avy hatrany, fa io moa ny ataony mbola eo ihany moa ry zareo de miandry tsika. Raha toaraka tena miroso ao anatin'izay hoe teteza mity zay tsika, inona zany no mba proposition any hoe karazana tolo-kevitra avy aminareo PSD ny PSD hoe satria be deaibe zany raha ny hoan'ny etsy am'kianjan'ny 13 May moa de milaza fa tsy hiditra ao anatin'izay gouvernement ho an'ny transition zay ry zareo. Ho an'ny PSD manahoana ny manodidina zay? Ny nen'ny zareo amin'ny 13 May moa zany raha izany no heviny de efa hoe voie sans issue. Le zavatra nyteneniko teo hoe handrava ihany de avy eo inona. Sanatria ve mbola eritreritra ny hoe hihinan-drery eo de handravany inona moa zany harem-pirenena rehetra, hanao coup d'état, sanatria ve de ho tonga amin'izany tsy fantatro. Fa raha tsy ry zareo ny tena milaza, ny tena heviny de tsy ho fantatry ny olona. Ary ny filazana ny hevitra de tokony ao anatiny fiarahana amin'ny latabatra boribory, fa tsy fahavalony daholo ane ny Madagasikara rehetra rehetra. Raha ny fitondrana ny fahavalony
tsy maninona fa ny FFKM ny CFM ny olona sasany zay mpanao politika ny société civile zay tsy ao anatin'io ady io mbola azo ifampiresahana zay zao anisany azo ifampiresahana zay tsy miandany amin'ny ady tsy miandany amin'ny aroa fa raha ohatra ka izy no ise hoe tsy resaka na amin'iza na manahoana de efa tsy mendrika hitantana firenena malagasy ny fahitako an'izay aiza ve de tsy misy ouverture mihitsy na de kely aza sarotra be ne zany farany fahitanay ny tokony io transition eo de tokony io inclusif marina ary tokony tsy ho atao ankilabao ny olona efa nilaza fa hirotsaka ho filoham-pirenena ary ohatran'izany koa ny ato amin'ny législatif raha misy zany ny olona efa hita fa hoe tsy fantatro loatra hoe ahoana no ifidianana n'ilay le député an'izy io zany satria hitako hoe misy vondrona inona moa zany Assemblée nationale de la transition hoe 160 personnes ao anatiny hoe mitovitovy ihany amin'izao fotoana izao de moa ve iza no ifidy eo mbola baraingo daholo zany fa tokony hoe inclusif tsy atao fandanindaniam-poana zany hoe tokony henjana ny lalàna mikasika ny fikirakirana vola ao anatin'io fa tsy atao hoe anararotana anaovana financement ny élection zay anao élection eo zay zany tena mba fiangaviana mafy satria efa io ady vola io foana zao nefa tsisy ady hevitra fa totondro vola nefa tsy mahasoa ny firenena izany ka io transition io zany de irinay hoe tena mba hoe hentitra sy henjana kasika ny ady amin'ny kolokolo sy ny gaboraraka zay no atao mba atongavana amina fifidianana tena ekeny rehetra ary tena azo antoka fa marina fa tsy hoe fifidianana vokatry ny totondro vola indray satria de nahazo vola indray ny olona tao anatin'le transition raha ny fantatra de mbola hiverina hiaraka amin'ny seni ny akolafikely zay navory vota amin'ny omaly amin'ny alatsinainy zao raha ho an'ny PSD manokana inona zany mba anjara biriky sosikevitra hoentinareo ho an'ny seni manoloana zay ady hevitra misy eo zay raha manao sosikevitra amin'ny seni zahay de aloha zany avy hatrany sur le terrain satria efa tsy horesahana ntsony zany resaka hoe fahaleovantena sy ny sisa zany anjaran'le transition zany no manao zavatra sérieux mba azahoany seni an'ilay financement fa sur le terrain zany tokony manao proposition hoe ny chef fokotany de tokony avaozina ary fidina ary tokony atambatra amin'io seni io satria ny chef fokotany no hitanay fa olona mahalala tsara ny isan'ny olona ao anatin'ny fokotany fa tsy tokony hisy coloration politique zay de tokony andeha tsara amin'ny fifidianana de ny liste électorale io zany tokony averina koa io ny seni raha teo moa efa niteny fa tsy hoe averina fa atsaraina seni raha teo efa niteny fa tsy afa-po satria 10 millions d'électeurs no nieritreretiny nefa latsaka lavitra n'izay le izy de misy système tsy nandeha zany tao donc mila ao anatin'ny vision vaovao indray zany fa tsy ao anatin'ny vision hoe fitondrana HVM intsony de mila révisena koa io liste électorale io de ampidirina daholo zay olona tsy ao mbola isan'ny resabe ihany koa eo aminareo sampanao politika ny resaka rindram-baiko na ny logiciel zay ho ampiasainy seni amin'ny fifidianana ho an'ny PSD ve tsy mipetraka olana ho anareo zay zavatra zay ka io ane le mbola anisany lazaiko teo hoe les neutralités les neutralités zany mila tadiavina de raha ohatra ka possible mbola possible ve zay so de hitady vazaha indray tsika
hitady an'le anao arbitre atao an'le neutralité satria tsika malagasy ane mariny tsika miteny foana isan'andro hoe maleo tena tsy mila vahiny nefa tsika tsy mifankaty tsika mifamingana tsika tia tena tsika tsy mba mieritreritra zavatra hoe iarahana zany anatin'ny fahamarinana mbola tsisy pirofo hoe nisy an'izany fa ny pirofo hoe ny fitiavan-tena misy de misy de ahoana ary de io logiciel io nefa tena ny aimbe ny fifidianana ka zay tsy manana solution miracle fa zay kosa de tena ijoro itsangana ijery akaiky hoe tsy maintsy neutre ary tsy anaiky hoe misy fikirakirana mitanila de ametrahana ny sasany ankilabao zay tsy anaiky an'izany fa tsy maintsy ijery akaiky an'io izahay ka mbola atao asa manokana ny tadiavana an'izay neutralité zay malgasy au malgasy raha tsy hita io de mety ny vahiny angamba no angatahana anao an'le neutralité zay isan'ny natonga ihany koa ny fandavan'ireo sy ny fivoahan'ireo solombavambaoka telo amin'ny fitopolo ny mahakasika n'le resaka indépendant atao anatin'ny lalàna feo andry zareo solombavambaoka moa zany resabe zay zavatra zay ho anareo candidat filoham-pirenena manahoana ny fanehoan-kevitrareo mahakasika an'io zavatra io hoe azo ekena ve sa izahay de efa nilaza hatramin'ny voalohany fa tsy mankasitraka io resaka indépendant io indrindra moa amin'ny resaka filoham-pirenena eny na resaka député aza satria ny antony zay de voataiza atao anatin'ny antoko politika ary mahatsapa resy lahatra fa ao anatin'ny antoko politika ihany misy ny atao hoe culture politique sy ny fianarana mitondra matetika io indépendant io dia olona tsy de voataiza ara-politika matoa izy zany de efa tsy anatina antoko fa manamboly izy de lasa ny volany no mibaiko vidiny zany ny olona le indépendant izy de hividy olona zay zany ary efa voapirofo ane zany zavatra zany satria ny fototry ny malheur atsika ane ny matetika ireo filoham-pirenena rehetra teto Madagasikara ireo ny tsy mbola nanana antoko fa efa eo amin'ny fitondrana izy vao mamorona antoko indépendant no nidirany tao résultat na izy par accident na inona de tsy mahay mitondra de io hitatsika résultat io iza ny mizaka ny vesatra zany zavatra zany de ny malagasy ka aleo olona voavolavola ao anatina foto-kevitra politika zany hoe ao anatina antoko politika zany izy no aroso eo zay ny fieritreretanay azy de nasarotona zany ny fomba satria tsy azo atao ihany koa satria misy an'le charte ny Union africaine ny droit de l'homme zany zay manome zo ny olona rehetra hirotsaka ho fidiana ka lasa fanohitra amin'ny zon'olombelona zany le hoe raha ohatra tsy avela hirotsaka ny olona indépendant nefa kosa zany de tsy ankamoraina fa misy fepetra natao tao anatiny io lalam-pifidianana io ary zay de nankasitraka an'iny hoe mila sonian'ny olom-boafidy 500 zay vao afaka mirotsaka eny na de hoe mbola afaka mampiasa ny volany ihany le olona hividy an'ireo olom-boafidy reo fa kosa mba efa misy dingana hafa zany fa tsy hoe tonga de hoe any amin'ny vahoaka efa mijaly io no hividy vato anao an'izao na hoe hividy mihitsy ny zareo mpikirakira fifidianana zay koa ne misy fifidianan'olona ao zareo mpikirakira fifidianana eny ary mbola ao anatin'ny resadresakytsika amin'izao atoandro izao Ramatoa Eliana Bezaza no miaraka amintsika eto ho anao zay ny atokantrano any vao miaraka amin'ny onjam-peny Top Radio fandarana vahaolana Germaine Menjanary no eto amin'ny ady hevitra moa zany aizahoaiza kosa ny fipetraky ny PSD eo amin'ny drafitra politika sy ny fiomanana amin'ny fitantanana ny firenena ny antoko PSD de miomana amin'izany isan'andro hatramin'ny na filoham-pitarika ny PSD ny tenako de tena miomana amin'izany satria
tamin'izany de efa fantatra fa hirotsaka ny tenako na de efa tamin'ny 29 mars lasa teo aza vao ny teny fa ny antony nirotsahako candidat tao anatin'ny antoko hitarika ny antoko de efa zay mihitsy ny objectifako ny tanjona nananako ka noho izany de efa ninay de efa mipetrapetraka ny programa na asa ny zavatra tianay atao asa inona ny tianao fantatra manokana ny tiako fantatra manokana zany hoe na de ao anatin'ny savorivory politika ary ve mbola eo zay paikady zay tena mbola eo ary izay de tsy mitsahatra manangana ny section ny PSD am'izay vao omaly zay zao tany amin'ny faritra Itasy de efa mitsangana koa niany de mitohy ihany mameno an'izay banga tsy mbola misy section ny PSD ny zavatra hita eto Madagasikara raha iresaka eo amin'ny resaka sosialy bahoaka tsika eo ny resaka fahantrana arabary aloha zany voalohany indrindra eo ihany koa ny resaka insécurité na tsy fandriam-pahalema na any ambanivohitra any amin'ny toerana famokarana maro samihafa iaratsika mahita nefa fa tsika manana lemaka maromaro eto Madagasikara inona zany mba sosikevitra hoentin'ny PSD mba hisiny zay fahaleovantena arabary sy zava-misy satria raha jerena tamin'ny repoblika voalohany isan'ny nahitana ny fisotongadinany zay resaka fahaleovantena arabary zay io moa zany le politika ankibo sy ilay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana de mifampiankina satria ao anatin'ny fandriam-pahalemana ihany no ahafahan'ny mponina mamokatra na an-tanan-dehibe zany na ambanivohitra ka mikasika an'le tsy fandriam-pahalemana zay aloha ny tena laharam-pahamehana eran'ny Madagasikara de mieritreritra izahay fa ny tsara indrindra satria misy koa zany le tsy fisian'ny tsy fanananasan'ny tanora dia mamerina ny fanompo-pirenena ao anatiny sy ivelan'ny tafika de azavaiko zany efa ao anatin'ny lalàna amin'izao fotoana izao ihany zany fanompo-pirenena zany 4 volana kanefa tsy ampiarina satria na ny olona andeha hanao zazavao aza mbola angalana tsolotra zany ny zava-misy hoe andeha hanompo firenena de meo aloha ny tsolotra zay vao tafiditra ao fa nisy ihany le fanompo-pirenena ohatran'le tamin'ny fotoanany amiraly reny zay tsy hitanay ny maharatsy azy ka mba hisorohana n'io tsy fanananasa io de mizara roa zany ny eritreritray amin'io hoe ny tanora rehetra ambony ny 20 taona sy ambany ny 20 taona dia manao an'izay fanompo-pirenena 4 volana zay mizara roa ny ampahany voalohany dia mikasika ny fandriam-pahalemana eny amin'ny tanàna zany hoe samy miandry ny tanànany zany ny tanora ary misy tambikarama misy koa fampiofanana karazany roa ny anankiray dia avy amin'ireo ray aman-dreny mpitondra fiangonana mikasika ny tena hoe mission an'ireo olona ireo mba tsy vilivily lalana ny faharoa kosa dia avy ato amin'ny force de l'ordre na mpitandro filaminana mba hampianatra azy ny lalàna sy ny fikirakirana fitaovam-piadiana zay zany ny fahitanay azy amin'izay zany voaharo daholo ny tanàna rehetra eran'ny Madagasikara tsy misy tanàna tsy voaharo ary ny olona tompony no miaro azy satria zareo ny tena mahalala hoe iza no ny aveto iza ny tsy aveto iza ny vahiny iza ny olona ratsy iza ny olona ary tokony ho fantatra daholy ny fifamoivoizan'ny olona ivelany sy anatin'ny tanàna satria ny zavatra tokony voasahan'ny fitondrana anankiray dia ny olombelona zay hita fa tsy voasahana mihitsy ary zay koa no fototro io tsy fandriam-pahalemana io ino no ampahany voalohany ny ampahany faharoa dia ato amin'ny fikajiana ny environnement na ny tontolo iainana satria mila averina
ny atialany Madagasikara ohatrany tamin'ny andro taloha ka tsy asa moramora zany fa de io zany no ataontsika asany tanora tsirairay tsy maintsy manao an'izay reforestation zay de averiko indray hoe sady manompo firenena no mahazo tambo-karama. Ny vola dia efa nazavaiko ombieny fa vola misircule amin'io resaka tsy fandriam-pahalemana io ao ambany latabatra de misy be da be tsy verenako eto hoe ahoana sy ahoana fa efa matetika zay zavatra zay azavaiko ka io zany tokony ataony zay fitondram-panjakana tonga eo ny akaran'io vola eo avy ambany latabatra hiakatra ambony latabatra. Ny ato amin'ny resaka environnement ndray de betsaka misy financement international azo trandrahana amin'io satria rehefa mamboly hazo io dia manasoa ny firenena fa manasoa ny planète terre ity tany misy atsika ity ary betsaka ny vola azo trandrahana ao anatin'izany. Eny azy fampitinana fohifohy ny resaka sy ny insécurité nolazaiko iny fa ny resaka vary tsy de nidirana marina zay eo am'izay resaka rabary zay moko raha ny zavatra hita zany a nisy ny fanafanam-bary zay nataontsika tao ao zay tao anatin'ny fitangany vidim-piainana mafy iny ary de nampahafantarina fa manana stock roa volana be zao tsika entina hitsinjovana ny manaraka zavatra hita nefa tsy nitsahatra ny dangana ihany ny vidim-bary taty aoriny mba sosikevitra reo avy eo amin'ny antoko PSD zany malona zay eo amin'ny antoko PSD zany de tena anao encouragement ny tantsaha amin'ny fambolena satria io resaka fanafaram-bary isan'andro io de kolikoly zay tena kianiko nataony zay fitondram-panjakana rehetra nandalo teo fa nainina mihitsy tsy anamboarana ny barrage satria azahoana commission par kilo ny fanafarana vary de any zany misy saosy de iza no vomafy amin'izany de ny tantsaha malagasy zay tsy karakaraina tsy encadrena ara-teknika akory ny tany efa mba niresaka tamina ministre ny agriculture ihany matetitetika fa nesesy teo zay mahafantatra tsara ny tokony atao amin'ny tany tokony atao amin'ny ara-jezika ny tokony aso nefa tsy atao fa le zavatra mahazatra hoe NPK 11-22-16 de zay ihany zezika fantatra eto Madagasikara de kianinay io satria manome vahana ny fanafarana fa ny tena tanjonay de tsy hanafatra vary fa hanondrana vary ohatra ny tamin'ny fotoanan'ny première république azo atao tsara zany raha ohatra ka manao ny ezaka rehetra encadrement ny tantsaha sy ny fampitaovana sy ny fampidirana rano sy ny fampianarana de tsy raha vory zay politika zay de tsisy mihitsy ny excuse hoe tsy mamokatra firy fa misy be da be ny teknika azo amokarana bebe kokoa nefa tsy atao ka zay ny politika anay tompoko de voalohany indrindra aloha tena hoe ampy sakafo tsika eto Madagasikara satria voakarakara ny tantsaha tsy vitany voakarakara izy fa tombo ny volany zany hoe afaka manjifa atao mpanjifa ny tantsaha satria raha ohatra ka 80 isanjaton'ny ponina eto Madagasikara no lasa mpanjifa satria be vola de mora ho azy ny ahitany indostria débouché na hoe satria hiakatra zany ny filan'ireo tantsaha ireo hiakatra ny zavatra ilainy amin'ny fiainana andavanandro ny ao an-trano na ny tranony fotsiny aza na ny fanaka na ny électroménager na ny sakafony ame tsara ny fomba fitafiny zany hoe miakatra ny fari-piainany zay no ilainy zay ny zavatra tokony ilofosany fitondram-panjakana mba hiakara ny fari-piainan'le malagasy ka mampitombo ny volany amin'ny alalan'ny asany fa tsy hoe zarina anao kolokolo foana ny olona fa mba manana etika manana ny hajany sy ny hasiny ny olona ka am'izay amin'ny alalan'izay zay ny nanaovan'Andriamanitra azy mba hiadana fa tsy hoe hijaly foana zao ka zay zany politikanay PSD ho tonga am'izay tanjon'izay ka raha ohatra ka manambola ny ankamaroan'ny olona hividianana fitaovana
dia ny malagasy no encouragena amokatra n'ireo fitaovanareo avy amin'ny akora fototra. Ka raha ohatra ka manao usine indray tsika manodina ny akora fototra dia betsaka ny olona tsy anasa ahazo asa. Ary tsy hoe anafatra foana tsika hoe avy any Chine, avy any France, avy any États-Unis, fa mba isika no hanana patron milliardaire be dia be eto mamokatra amin'ny lafiny industrialy. Zay zany no tanjon'ny PSD. Eny ary mamaraparana ny resakitsika famtinana fohifohy sy ny afatrafatra ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa ao anatin'izao savorovory politika misy eto amintsika zao. Izay dia miencourage foana ny rehetrarehetra mba hiresaka. Indrindra moa fa ireto rahavavy sy anadà havako fa tsy ololafa ato amin'ny place du 13 mai reto député reo dia malagasy mitovy amiko ary havako reo fa tsy hoe iza. Dia mba mangataka amindry zareo mba hiaino ary mba hilefitra fa tsy vita ny sandry ny fiainana fa tsy maintsy misy ihany koa ny fileferana. Isaorana nefa vita satria ry zareo ny loharano na tonga n'izao zavatra iova izao. Tsy azo lavina zany, tsy azo ambaniana fa nanao ry zareo. Kanefa kosa tonga mikion-dalana hoe aza mandeha midona amin'ny rindrina re fa lasa tsisy dikan'ilay tolona izay efa natsanganareo raha ohatra ka hoe queue de poisson ny hafarany. Fa manana fahendrena efa manaraka anareo daholo ny rehetrarehetra. Matoa mivoaka ny transition dia ianareo no nipoirany. Ka tokony amin'izay tsika mba eo amin'ny latabatra boribory mba hibanjina ny ho avy amin'izay hoe le zavatra matimatesanareo hoe hiady amin'ny kolokolo sy ny rehetrarehetra andao amin'izay tanterahana eo ambony latabatra mba ho avy ny Madagasikara. Zay zany no afatra okare mba tsy hiady tsony okare mba tsy hisy hoe diabe amin'izao sy zao satria efa mandeha ane le discussion efa manaiky ane ny olona hoe misy fiovana atao ary amin'ny ampahany aloha nareo dia efa azo lazaina hoe naharesy tsy resy mihitsy fa naharesy. Ka oka mba samy hiverina amin'ny tokony ho izy mitohy ny fiainana ary mba hitohy amin'ny tsaratsara kokoa. Mankasitraka anao Ramatoa Eliana Bezaza, izy moa dia candidat atolotry ny antoko PSD amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana eto Madagasikara izao, nitondra ny fanazavana sy ny sosokevitra vahaolana ihany koa tao anatin'izao fiarahantsika izao. Saotra anareo atao amin'ny Top Radio sy ny fandaharana vahaolana. Misaotra manokana anao namana Germain ary mametraka veloma mandra-piona amin'ny vahoaka rehetra izay niaino anay teo. Dia izay ihany koa zany no manakatona indray ny fandarantsika tamin'ity androany ity saorany Européenne nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahany ratovo ny kajy ny lafiny teknika mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.